Salam Pastor boy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Mbola iray vavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavotra ary mpanahy masina anay. Mivory eto anatrehanao izahay amin'ity tranonao ity, mba hilazanao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny làlan'i Jesosy Kristy izahay mba sokafy fanahy masina ny fonay, mba hiasany tenao amponay hahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay. Ka mba hononay an Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombo anay hatsara isanandro amin'ny fitondrantena masina. Ho hononao ane izany ry Andriamanitra sy ho tantarahanao amin'ny làlan'i Jesosy Kristy. Amen. Ny fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambininy, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrampo. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka nety tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay masiny no ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mantra manety tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloko izay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoelona mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay.
ry Andriamanitra ray be famindram-po izay nanolotra ny zanako lahy tokony ho faty isolo anay mamindra fo aminay noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra ary ampitombo amin'ny alala ny fananao masina ny fahalalana marina anao sy ny sitraponao ary mifanoavana marina ny teninao mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izay noho ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara milova ny olona masina eo mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany izay hanana antsika fanavotana dia ny famelana melontsika. Voninahitany amin'ny avo indrindra o an'Andriamanitra aminareo aneny tompo ary ho amin'ny fanahina. Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro miaika eto anatrehanao zay fa mpanota mahanitra sy ory ka tsy misy marina ato anatinay satria efa nosombany ota ny fonay sy ny nofonay ary dia tsy afaka amin'ny filanofo izay raha mbola eto amin'ity fiainany ity koa dia mangataka aminao zay ry rainay eo mamelanay amin'izany fahotana izany ary diova amin'ny fananao masina ny fonay mba hakasitrahanay sy hitiavanay ny teninao ka hanarahanay azy mba ho sambatra mandrakizay noho ny fahasoavanao izay amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika riavana ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra amin'izao alahady faha-enina manaraka ny trinite zao dia izay ho hitantsika ao amin'ny Eksôdôsy toko faha-20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-17 ary ny faharoa dia izay ho hitantsika ao amin'ny epistily nosoratany Jakoba toko faharoa ny andininy faha-9 ka hatramin'ny faha-17. Toy izao ary vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: izaho no Jehova Andriamanitra izay nitondra nivoaka avy tamin'ny tany Egipta, tamin'ny trano nandevozana. Aza manana andriamanikafa izaho hiany, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambany ny tany. Aza miankohoka eo anatrehany,
ary aza manompo azy. Fa izaho Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka, hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahala ahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby, izay tiahy ka mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao, fa tsy ataon Jehovah ho tsy manantsiny izay manonona foana ny anarany. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito, koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao na ny ankizivavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahilinao izay tafitra eo am-bavahadinao. Fa henemana no anaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbo amin'izay rehetra ao aminy. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito, izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manajany rainao sy ny reninao, mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelony mandainga hanameloka ny namanao. Aza mitsiritra ny tranony namanao, aza mitsiritra ny vadiny namanao, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny omby, na ny briky, na izay mety ho any namanao akory aza. Kanefa raha mankatoy ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe, tiavy ny namanao tahaka ny tenanao, dia manao tsara ianareo. Fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia manota ka helohiny làlana ho mpaminota. Fa na iza mitanjina ny làlana rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izay rehetra. Fa ilay nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamono olona, fa raha tahy tsy mijangajanga hianao kanefa mamono olona ihany, dia mpandika làlana hianao. Aoka hianareo hiteny sy hanao araka izay mahamenjika anareo, izay olona ho tsarainy làlana fahafahana fitsarana tsy misy famindrapo noho anjarany izay tsy mamindra fo. Ary ny famindrapo kosa dia faly fa tsy mba matahotra ny fitsarana. Inona moa no soa azo ry rahalahiko, raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa ny finoana va mahavonjy azy. Raha misy rahalahy na anabavy tsy mana kitafy sady tsy mana kohanina isanandro, ka misy aminareo manao amin'ny hoe mandehana amin'ny fiadanana mamindra mivokisa kanefa tsy omenareo azy tsinona izany. Tanjifiny ho any tenany, inona moa no soa azony amin'ny izy izany, ary mba toy n'izao koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Amen. Ini
aoko horentsika indray ry havana izao ny filazantsaramasina araka ny Matio toko 5 Matio toko 5 ny andininy 20 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fahalazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona dia mendrika hoe lohina amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika hoe lohina amin'ny fitsarana. Anazovonazovona anao amin'ny rahalahiny hoe olom-pona ianao dia mendrika hoe lohina amin'ny sinedrona. Anazovonazovona anao hoe foka ialahy dia mendrika ho amin'ny elo mirehitra-afo. Ary amin'izany raha mitondra mifanatitra ao eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao dia avelao eo anoloan'ny alitara mifanatitra ao ka mandehana aloha ataovy izay hiavana anao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia vao atery mifanatitra ao. Mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fa andao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara ary ny mpitsara koa hanolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao ao an-trano maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary iray venty farany indrindra. Amen. Aoka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araky ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra tsisy tompona ny lanitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy nifoko nataontsika dia torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Vergine nijaro napaka Ponte Pilato nombona tamin'ny hazo Jalina maty nalefa nidina tamin'ny fiainatsihity sangy tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho anan-danitra mipetraka av'Andriamanitra Jesosy avy any viantsary ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ny finoana masina manera izao tontolo izao ny fombolona masina ny famelan-tena sy angana-tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. La la la
sakaiza marezeu mafiny fahavalona fetsy izy ireo ka mahaiza zay rehetra maminy za tontolo izany iavelau fa mamandikana amama Jesosy no ifaliana eny ifaliana tokoa zarumbonina itaty hoazona raha tsy kajaina tokoa kaheverono samy fifaliana raha tonga ao andapasoa fahita maso ny tompo iana ka ivalia minandriamanitra oambifemana esakaizao fa ovalia wambitsarana eny tanisoa tsy mahonitana manina tokoane izany kaneawana rehetra tsy hoazona raha fatapaka finitany raha tsy matoky ny tompo iana ia edoa funo anjarana uambifehena falipanakuta kununa andrayana minitsi ia miainga vimangatakanina mamutiaripirenireni fanitupuna tahandrayana isa ianao tsisitany uveny izy dia manady ny tanàna iza ka nifona sy mamatoloria usuluni Jesu futsara sy vava salimba everurisakaisa aokivavaka sika riavana amin'izao andro anio izao Andriamanitra dia tonga ny aminay ianao amin'ny alalan'ny teny dia ny teny izay ombavan Jesosy zanakao mpampianatra mahay ary manome anay koa ny fananao masina hanovany fonay fo tsara mosoloan Jesosy fo vaovao raha manaiky ny feo fananao masina tokoa izay fa izany no akasitrahanao dia izay kristianina tena manaiky tsara ny fahamarinan'ny teninao ary mamoa voa tsara dia ny fanehoana eo mason'ny olona indrindra eo masonao fampianatra ao zay Jesosy eo zanakao zay Andriamanitra ary tempolonao zay fanamasinao amin'ny anaranao Jesosy nongatana izany amen. Ny filazantsara araka amin'ny Mateo 5 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30 izany ny teny izay omeny tompo atsika dia ovakitsika sorenesitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa nijangajanga tamin'ny tampony sahady. Fa raha ny masonao ankavanana no manafitohana anao dia sorialy izy ka ary io ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Ary raha ny tananao ankavanana no manafitohana anao dia atapao izy ka ary io ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny elo. Ary voalaza hoe nazovonazovony misaotra ny vadiny dia aoka izy hanome andray vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany
dia mampijangajanga azy. Nazovo no manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza minitsy to fa efa ao amin'i Jehova ifian'ny ananao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza minina akory na amin'ny lanitra fa fiandrianan'Andriamanitra zany, na amin'ny tany fa toeran-tongony zany, na amin'ny Jerosalema fa tanànam-panjaka lehibe zany. Aza mianina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singambola iray akory aza ianao, fa aoka ny teninareo eny, tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Ray maso manomasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana malala aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ry havana malala izay takiany Jesosy amintsika dia ny anaiky ho van'ny teniny amin'ny alalan'ny fampianarana, fa ny teniny dia raha ekentsika manana hery tokoa izy ho an'izay manaiky hanova, inona novainy ny feoferitreretatsika. Fa maninona ny feoferitreretatsika? Isika resin'ny ota mandrakariva, ary manaiky ho resin'ny mpaka-fanahy dia Satana. Ary ny mpaka-fanahy dia miasa amin'ny endriny maro, anisan'ny endriny maro dia fiarahantsika monina, tsy amin'ny jentilisa ihany fa ato am-piangonana, eny na dia ho tokantrano aza. Tsy mba hafa miala amin'izany isika raha mbola velona, fa tsy afaka ny tokamonina. Ary na dia tokamonina any amin'ny fitoerana fitokamonina na any anefitra azy sika, ny devoly dia maka fanahy foana. Haitsika tsara fa Jesosy tany anefitra, tany nakana fanahy azy. Tsy afaka amin'izany ary sika, kanefa na dia tsy afaka amin'izany fiarahamonina misy fakam-panahy zany ary sika, dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay renesitsika ka tadiditsika ho feoferitreretatsika, indrindra ny feon'ny fanahy masina izay mitaonantsika alala ny làlana aloha, ny làlana izay mitaizantsika mba halalantsika fa mpanota isika, ary resin'ny fakam-panahy foana koa isika. Fa ao koa ny filazantsara dia ny famelan-kely ka homenana antsika rehefa mibebaka isika. Fa ny fanotelony dia ny fananarana. Ity teny ity ary dia filazan'i Jesosy ny tena hevitry ny lalàna. Indrindra filazan'i Jesosy ny famelan-keloka sy ny lova mandrakizay any an-danitra sy ny làlana hatongavana an'izany. Mila mitadidy ny lalàna sy ny heviny tsara isika, ary anarina amin'izany no manaiky avozin'ny fanahy masina, izay isika vao tonga any an-danitra. Ady mafy zany, raha tsy miakina amin' Jesosy ny teniny isika dia tsy ho tafita. Koa na ilay filazantsara no vakiana teo, fahaneraserana aman'olona ka angalany devoly fanahy, indrindra hitarihan'ny fotsika tsy tia melomelohana, dia satritsika hamono olona amin'ny teny anafokafoka olona. Na ity toy ity, indrindra ny fiangonana kely indrindra dia ny mpivady, dia zay lazain'i Jesosy eto, masina ny fanambadiana, masina zany. Koa raha sanatry voataona hiala amin'ny fanekena izay natao teo anatrehan'i Jesosy isika, tsy amin'ny mariazy ihany fa miteny ataontsika raha vao manomboka ny fankatiavam-pivady, indrindra ao amin'ny ray aman-dreny sy ny fanjakana ary aty am-piangonana, tandremo miala amin'ny fanekena. Fa raha miala mivadika amin'ny fanekentsika dia manolotra ny tenantsika ho any amin'ny ratsy. Inona zany ratsy zany? Mivarotra ny tenantsika ho an'ny ota. Tahaka an'izany koa ny olona izay tsy manambady, olona mpitondra tena na toka-tena, indrindra ny tanora, dia tandremo fa tezain'i Jesosy hiovana ny eritreritra ao tanora malala, mba tsy hanao ny namanao ho fitaovana
fanataterana zay irin'ny fonao sy ny faniriny nofonao dia anao fitaovana ny namanao ho fanataterahany fahafinaretana aranofo. Izany toetsainy zany dia tena fahavetavetana eo mason'ny tompo ka alany zany. Noho izany ry havana dia mitaky mba hiaina ny fitsipika fototra zay omeny Jesosy antsika dia ny fitsipika fototra manoloana ny tenatsika aloha dia tsy tokony hamindra fo mihitsy isika amin'ny tenatsika amin'izay rehetra mety hahatonga atsika ho solafaka tafitohana, ary rehefa tafitohana tsika dia ho arininy Jesosy ho any amin'ny elo. Zany ny tadiavin'i Jesosy ho fiainantsika, tsy mamindra fo fa mitandrina tsara, mila miala amin'izay rehetra na dia verentsika mahafinaritra azy, mateo ty mampite-haniry kanefa mitarika atsika anota. Ny mitarika atsika anota dia tsinona fa ny masotsika, ny sofintsika, ny ratsambatatsika rehetra zay samy misy hery avokoa dia mila lavina zany rehetra zany. Ny tanjona dia ny ananana fo madio, zany hoe fo feriferitreretana tsy mankasitraka ota sady manda ota ka miroso any amin'ny fahadiova-pitondran-tena. Fa isika tsy tokony hifaly amin'izay rehetra fahafinaretana na aranofo na ara-po tsy ara-dalàna amin'ny resaka fitiavana. Ity didy fahafito ity indrindra no tsindrian'i Jesosy manaraka eto, zay milaza hoe amin'ny anarany aza mijangajanga. Izany didy zany dia misy fandrarana ny fihetsika maloto hafa rehetra sy ny faniriana anao izany. Aza manao tahaka ny fariseo ka mihevitra fa raha mbola ao am-po ny fanirin-dratsy ka tsy mitatra lavitra amin'ny asa atao ety ivelany dia hoe mandray diso ny teny ao amin'ny Salamo 119:1 ka milaza hoe mbola tsy eloka izany fa ao anaty fo tsy misy pahita, mbola tsy mandeha lavitra zany. Ary ny loza dia milaza an'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy maheno, tsy mahalala izany. Ry havana malala, tenin'ny mpanota voasoratra ao amin'ny Salamo izany, ka mila mieritreritra isika mba tsy ho tahaka ny fariseo. Fa zany ao am-po zany dia efa fanitsakatsahana ny fahamasinam-panambadiana, ny fahamasinam-pitondran-tena, ary mitarika ho any amin'ny fijangajangana ireo fijejojejoana am-po zay fanaontsika, ny filany ratsy rehetra, filany nofo rehetra voarary no fiandohan'ny fahotana ary miteraka faniriana dia miteraka fahafatesana. Hony tenin'i Jakoba 1:5-10, ny filany nofo rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary rehefa tanterahana ny ota dia miteraka fahafatesana. Jakoba mpianatry Jesosy ve sa alahady? Alahany tokoa nanda azy hatramin'izay, fa rehefa nisehoan'i Jesosy dia nahalala ny hevitry ny soratra masina. Rehefa nahalala fa Jesosy ty ny tena milaza ny hevitry ny soratra masina. Marobe mifakapanahy mahazo atsika. Raha mitanisa ny baiboly dia anisan'ny fakapanahy nahazo ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha, zay nahazo aniza tsy iza fa Josefa. Josefa rehefa tao anatin'ny tranon'ilay tompony vavy araky ny Genesisy 7:7 dia nalainy tompony ty zay nampiasa azy, nila an Josefy ty raha matotoy amin'ny teny. Tahaka an'izany koa Simonina, ny masony koa nahita vehivavy janga, dia rehefa nahita vehivavy janga dia noresen'ny fakapanahy ny vehivavy janga, indrindra fa Davida araky ny voalazany Samoela 2:1-2, rehefa navita vehivavy nandro dia nanolotra ny tenany ho resin'ny fakapanahy. O Petera zay nalay-panahy ny tenany ihany no nesany devoly ka nalainy devoly fanahy. Rehefa nandresy ny fakapanahy izy dia nanoratra ny epistiliny ao amin'ny epistily 2:2-4 ny masotsika dia feno maso tia ota ary tsy mitsahatra mihitsy
tsy mitsahatra, ka rehefa miaino ny feo amin'ny fanahy masina, mahita ny tavan'i Jesosy Petera, dia aresiny zany fakam-panahy zany taty aoriana. Noho izany ry havana, tandremo ny mijery jejebely elektrônika. Inona moa zany? Telefônina miresaka aminao, zay mitonanao anota, sary mihetsika, Facebook, resaka eny am-baibo, zay mitona ny olona anota na dia aty ambany vohatra aty. Ny feokira, ny tonokiran'izao tontolo izao mitona atsika anota avokoa zany, tahaka ny jezebela nandoko ny tavany, nanao fanatsara-tare ary nijery teo am-baravarakely izay lehilahy olo taominy amin'ny fahalavona. Miasa mahery ary ny filanofo, fa izao kosa ho Jesosy mitarika anao mba hanapa-kevitra. Na mahery aza ny filanofo, ao ny masonao tena tompon'andraikitra. Ny maso dia lasa fanahy fitohinany, ary indrindra ny tanana. Ireo masotsika sy tanantsika ireo dia zava-dehibe, namboarin'Andriamanitra ireo, fa tsy nanamboarany anota. Raha miresaka maso sy tanany dia zay nataony Eva indrindra zany. Ny maso aloha ny tsiritran'ilay voankazo voarara, dia lasa amin'izay nanapa-kevitra ny fony, ary ny tanany no nandray izany, fa tsy mba tanan'olo-kafa. Ny maso, ny tanany. Io takin'i Jesosy hoe raha io no manafitoana anao, raha io no tsy voafehanao, esory mihitsy hiala aminao, mba tsy ho harinany amin'ny elo ny tenanao manontolo. Ho tapahana ny tanany, na dia ny maso ankavanana sy ny tanana ankavanana, zany ny tena sarotra amintsika ny mandeha zany. Kanefa mila hanapahantsika hevitra mba hanoerantsika, hialantsika amin'ny fitaoman'ny ota, hanoerana ny fiandohan'ny ota. Ry hava malala, raha tsy mitady an'Andriamanitra dia ny fahasoavany sika, dia ny fahasoavany isan'andro, ka mandeha araky ny fanahy, dia tsy ho haitsika ny anova ny fanapahan-kevitritsika ho amin'ny fanarahana ilay tena izy. Ry hava malala, mila tahotra ity fiainantsika ity, mila tahotra. Inona no atahorana? Ny elo. Indraindray tsy tian'ny olona ny pastora na ny katekista na mitory-teny rehetra raha mitory momba n'ity elo ity sy ny fanamelohana azona maniry manary anao ho any amin'ny elo. Tsarovy fa eto Jesosy dia tena manao izany. Fa raha ny pastora sy ny katekista no tsy mijoro tsara amin'ny finoana marina sy ny fitondran-tena, indrindra mitory-teny, dia ny tory-teny mitory tsara fa ho any amin'ny elo zay rehetra tsy mibebaka, milalao ota, dia anisany tsy ho voavonjika io izy. Noho izany dia ho Jesosy mahavonjy anao koa ny tahotra ny overy any amin'ny elo, noho ny filanofo zay biby masika tsy mety ho voafehy ratsy amin'ny alalan'ny tahotra ihany. Tahaka ny zay nataony Jehovah Andriamanitra rehefa nanota ka ninana ny voankazo voarara i Eva sy Adamo, dia narovanaNdriamanitra amin'izay le voankazo voarara. Inona no irahany? Ny kerobima anjely mitana sabatra misy afo, zay vao tsy afaka miverina intsony anty voankazo voarara ity izy io. Raha alay-panahy sika fa sarotra io ny fakam-panahy sarotra. Inona ny fakam-panahy sarotra? Tsy mitaona anota ihany, fa ny fakam-panahy sarotra dia sarotra ny miala amin'ity filanofo ity. Kanefa tsy maintsy ombony eo amin'ny hazo fijaliana ity, dia inona no atao mba haresentsika n'izany sarotra zany? Tsy aleo ve ho Jesosy atahotra n'ity elo ity zay misy fampijaliana sy ny vatana iray-manontolo toy izay atsipy-any. Ka noho izany, aoka re hanana izay fahamasinantsika, manolo tena hoentintsika ao amin'i Jesosy ny filanofitsika, ny masotsika,
mba tsy ho resy amin'ny fakapanahy intsony isika. Fa raha resy ny fakapanahy isika dia ho tonga trany amin'ny fisaraham-bady. Ny tokantrano kristianina ao anatiny ao raha mbola tsy misaraka izy dia miainam-pahamasinana, fa izy tsy tokony hisaraka mihitsy ho Jesosy. Averin'i Jesosy amin'ny namoronana ny fanambadiana ny teny eto, nofiraiany izy roroa, nofiraiany izy roroa. Zany ny fanavaozan'ny Jesosy ny fihevitry ny faritra eo zay nilaza ka nilaza nanao hoe azo atao ny fisaraham-bady rehefa manara-dalàna tsara, manome voninahitra amin'ny alalan'ny taratasy mazava. Tsia ho Jesosy ny fisaraham-bady rehetra ankoatra ny antony ara-pijangajangana dia fahotana mahavoaheloka ho any amin'ny elony. Faharoa, resaka teny atao indrindra amin'ny fianianana sy ny voady. Ny fitsipika fototra zay hitaoman Jesosy antsika eto ry havana dia nijoronao isan'andro, fa eo akaikinao, manatrika anao eo Andriamanitra ray sy ny zanaka ary fanahy masina. Satria manatrika anao eo Andriamanitra dia tsy anao tahaka ny jentilisa na ny fisainana malagasy tsotra zay milaza hoe alohan'ny tenenana dia atao inona ny lela? Avadibadio impito ny lelanao. Fa isika alohan'ny tenenana indrindra koa rehefa miteny dia tsarovy fa eo Andriamanitra. Ny amin'ny teny rehetra zay ataotsika, enina everintsika fa teny tsisy dikany azy, tsy misy ataon' Jesosy ho tsinotsinona avokoa zany. Ny fandeferana amin'ny teny tsy mety rehetra dia melohan Jesosy. Ilana ny fianianana indraindray, fa tsy ilana koa ny fianianana tsy voahevitra sy tsy ilaina. Zany mahatonga azy mamerina ny teny eo amin'ny 4:7 manao hoe aza mianina akory. Tsy hoe ary fahotana ny fianianana, tsy izay le izy, fa raha vita tsara rehefa takin'ny fiarahamonina, indrindra eo amin'ny fanjakana ary eo amin'ny fiangonana, dia apahan'ny fivavahana ao amin'ny fiainantsika zany, ka nomezantsika voninahitra an'Andriamanitra araka ny voalazany Deutéronomie 9:17 sy ny 10:20. Tahaka an'izay nataon'ny Paoly Koritiana 2:1-7. Raha ny marina tsy tokony hanina akory isika, tsy tokony hanina moramora sy tsy hampanajana olona isika. Fahotana lehibe tokoa ny miantso na mianina amin'ny lanitra sy izay zavatra masina, fa tokony matotra, tsy manaratra ny anaran'Andriamanitra, zany ny tian'Andriamanitra, tsy manamavo ny zava-masina, zany ny tian'Andriamanitra, mba tsy hanjaka amintsika ny fandrafiana an'Andriamanitra. Dia lazain'i Jesosy tsy tokony hanina amin'ny zava-boary, marina tokoa fa misy paradisa any an-danitra, noho izany tsy azo atao mianina amin'ny lanitra zay itenenantsika rehefa hiala amin'izay tsinonantsika isika dia marina eo anatrehan'Andriamanitra sy ny lanitra sy ny tany. Tsy azo atao zany, fa na dia ny tany aza dia tena fitoeran-tongotr'Andriamanitra. Tahaka nanjakany any an-danitra ihany no anjakany ety an-tany, eo ambanin'ny tongony sy ny masony sy ny fiainany zay rehetra amin'ity tany ity. Tsy azo atao miainina amin'ny tanàna masina Jerosalema. Tamin'ny taonan'ny coronavirus ity dia misy ny atao hoe Jerosalema danse. Mamperitreritra ny asahin'ny olona manamavo an'i Jerosalema, atao hira naparitaka eran'izao tontolo izao. Tsy ahakasitrahan'Andriamanitra zany, na dia ataon'ny olona hira sy fandihizana azy. Tanànan'Andriamanitra zany, Salamo 4:1-4. Tsy azo atao koa miainina amin'ny loha Jesosy, fa io loha io izy namorona azy, ary ianao zay tompony io lohany io aza mieritreritra fa anao ihany io, fa an'Andriamanitra. Eny fa na dia ny volonao aza tsy hainao ny manova ny lokon'ny volonao, na dia ny singa amin'ny fotsiny azy. Hoy ny torohevitra amin'ny mahafananarana an'izao teny izao, fananarana ara-pilazantsara na paraneze ozy izy ny vazaha. Rehefa mba miteny manaiky zavatra, eny
raha tianao amafisina kokoa dia averina indray mpandeha hoe eny. Rehefa mandaa zavatra dia tsia, raha tianao amafisina dia mamerina azy fanondrony tsia. Jesosy rehefa tena ninjy ny fahamarinany zavatra dia lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Zany ny tokony ataotsika. Ampy anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra na iza ino, na tsy iza ino, rehefa milaza ny marina ianao, zany natao hoe mihoatra noho ny an'ny faritra eo ny fahamarinantsika. Milaza ny marina, fa tsy milaza lainga, araka ny fampianaran-diso hoe misy lainga masina, tsisy masina zany ny lainga, fa zay tena marina no ambara, fa izay no akasitrahan'Andriamanitra. Fa ny mihoatra amin'izay dia avy amin'ilay ratsy, ilay fetsy dia ny devoly. Zany devoly zany matetika alain'olona ho namany mba hinony ny namany azy. Tsia kristianina ianao, ajao maha-kristianina anao. Na miteny mivoaka avao anaty fo dia ny fo vaovao zay diovy ny fanahy masina amin'ny alalan'izao fampianaran'izao. Amen. La prédication d'aujourd'hui, chers fidèles, se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 33. Au nom de Jésus-Christ, vous avez entendu qu'il a été dit, ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'avoir ton corps tout entier jeté en enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que d'aller en enfer avec ton corps tout entier. Il a été dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Mais moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, lui fait commettre un adultère si elle se remarie. Et celui qui se marie avec une femme renvoyée par un autre commet aussi un adultère. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, ne romps pas ton serment, mais accomplis ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne point faire du tout de serment. N'en faites ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car il est un escabeau pour ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Ne fais pas non plus de serment par ta tête, car tu ne peux pas en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Dites simplement oui ou non. Tout ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Seigneur, sanctifie-nous en ton nom, car ton nom nous sanctifie. Amen. Notre milieu, chers fidèles, nous vivons avec différentes personnes avec ses religions, avec ses cultures. Et nous ne pouvons pas en sortir. Dans ce monde même, Jésus nous veut. Il réclame clairement ici de devenir ses disciples,
dans son vrai sens. Être un vrai disciple dans nos relations avec les autres. Pour les relations conjugales, Jésus nous dit, il nous invite à être fidèles dans notre engagement. Sinon, nous sommes tombés dans la prostitution. Ainsi, pour les célibataires, n'est-il pas aussi juste de ne pas considérer nos amis comme des instruments de plaisir sexuel? C'est une abomination aux yeux du Seigneur. Ici, Jésus fait établir un principe. Ce principe est, il faut être sans miséricorde envers soi-même, à l'égard de tout ce qui peut nous faire trébucher. Et j'étais finalement dans la guerre, plutôt que de conserver dans nos habitudes quelque chose qui nous entraîne au mal. Nous avons à renoncer à tout ce qui, tout en étant agréable, aimable, indispensable en apparence, mais qui peut nous amener à pécher, que ce soit l'œil ou la main droite, membre si tellement nécessaire. Il peut s'en séparer. Le but de cet enseignement de Jésus est d'avoir un cœur pur, avoir dans le cœur la chasteté, c'est-à-dire que nous soyons celui qui s'abstient en amour de tout plaisir illicite. C'est pourquoi il expose ici le vrai sens du 7e commandement. Pour mettre un frein aux passions pécheresses, pour mettre la loi contre l'impureté, la loi contre les appétits pécheurs, mais qui doivent être toujours sous le gouvernement de la raison et de la conscience dirigée par le Saint-Esprit. Le 7e commandement en est, au nom de Jésus, tu ne commettras pas d'adultère. Ceci inclut une interdiction de tous les autres actes d'impureté et les désirs de ceux-ci. Il existe une chose que nous n'arriverons pas à l'admettre, l'adultère du cœur, les pensées et les dispositions adultères qui ne conduisent pas à l'acte d'adultère ou de fornication dans notre comportement extérieur. Ce commandement interdit non seulement les actes de fornication et l'adultère, mais aussi, premièrement, les appétits à eux, toutes les convoitises après l'objet défendu. C'est tellement le commencement du péché. Comment dit Jacques dans son épître, chapitre 1, verset 15, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il donne naissance à la mort. C'est un mauvais pas vers le péché. Et là où la convoitise est entretenue et approuvée, et le désir dévergondé est roulé sous la langue comme un doux morceau, c'est la commission du péché. Faut-il faire attention, car l'œil est à la fois l'entrée et la sortie d'un grand nombre de méchancetés de ce genre. En témoigne la maîtresse de Joseph, Genèse chapitre 39, verset 7, Samson, Juge chapitre 16, verset 1, et le grand roi David, Samuel 2, chapitre 11, verset 2. Nous lisons les yeux pleins d'adultère, qui ne peut cesser de pécher
comment dit Pierre dans son deuxième épître, chapitre 2, verset 14. Que de tels regards et de tels badinages sont si dangereux et destructeurs pour notre âme, qu'il vaut mieux perdre l'œil et la main qu'offense, ainsi que de s'abandonner au péché et y périr éternellement. Pour en prévenir, Jésus prescrit une opération sévère, une opération charnelle, en disant, si ton œil droit t'offense ou te fait offenser par des regards aveugles, si ta main droite t'offense ou te fait offenser par des badinages aveugles, et s'il était en effet impossible, comme on le prétend, de gouverner l'œil et la main, et qu'il se soit tellement accoutumé à ces mauvaises pratiques, il vaudrait mieux que nous arrachions notre œil et nous coupions notre main, bien que l'œil droit et la main droite, le plus honorable et utile que de les abandonner dans le péché à la ruine de l'âme. C'est pourquoi Jésus veut résoudre ce problème de notre conscience. Sa résolution consiste à assujettir notre corps. Premièrement, vivre une vie de mortification et d'abnégation. Deuxièmement, surveiller constamment nos propres cœurs et d'y réprimer les premières montées des mauvais désirs et de la corruption. Éviter les occasions de péché, résister au commencement de celui-ci et finalement refuser la compagnie de ceux qui seront pour nous un piège, quoique toujours aussi agréable, et de nous tenir à l'écart du danger, de nous abréger dans l'usage des choses licites quand nous les trouvons comme tentation pour nous, et chercher à Dieu pour sa grâce et dépendre de cette grâce quotidiennement, et ainsi marcher dans l'esprit afin que nous ne puissions pas accomplir les convoitises de la chair. Ce sera aussi efficace de couper une main droite ou arracher un œil droit, et peut-être autant comme les grains de la chair et du sang, c'est la destruction de notre vieil homme. Pour ce faire, un argument saisissant a été utilisé pour respecter cette prescription. Il n'est pas inconvénient pour un ministre de l'Évangile, le pasteur, le catéchiste, le diacre, ainsi que le berger, de prêcher l'enfer et la damnation. Non, il doit certainement le faire volontairement, car Christ lui-même l'a fait, et nous sommes infidèles à notre confiance si nous n'annonçons pas la colère à venir. Il y a certains péchés dont nous devons être sauvés par la peur, en particulier les convoitises charnelles, qui sont des bêtes brutes naturelles et qui ne peuvent être contrôlées qu'en étant effrayées. Quand nous sommes tentés de penser qu'il est difficile de renoncer à nous-mêmes et de crucifier les convoitises charnelles, nous devons considérer combien il sera plus difficile de rester à jamais dans les temps qui brûlent de feu et de soufre. Ceux qui ne savent pas ou ne croient pas ce qu'est l'enfer, qui oseront plutôt leur ruine éternelle dans ces flammes que de se refuser la satisfaction d'une luxure basse et brutale. Attention, en enfer, il y aura des tourments pour le corps. Tout le corps sera jeté en enfer et il y aura des tourments dans chaque partie. De sorte que si nous prenons soin
de nos propres corps, nous le posséderons dans la sanctification et l'honneur, et non dans la convoitise de l'impureté. En ce qui concerne le divorce des hommes de leurs femmes par aversion ou pour toute autre cause que l'adultère, quelle que soit la manière dont il est toléré et pratiqué parmi les Juifs, est vraiment une violation du 7e commandement. Pourquoi? Parce qu'il ouvre la porte à l'adultère. Donc, évitez les pensées des pharisiens en pensant que si quiconque répudierait à sa femme, qu'il lui donne un acte de divorce, qu'il ne pense pas à le faire de bouche en oreille quand il est dans une passion, mais qu'il le fasse délibérément par un acte juridique par écrit, attesté par témoin. S'il veut dissoudre le lien matrimonial, qu'il le fasse solennellement. Le Seigneur Jésus a rectifié et a amendé cette pensée. Comment? Il réduisit l'ordonnance de mariage à son institution primitive. Ils seront tous les deux une seule chair pour ne pas être facilement séparés. Et donc le divorce ne doit pas être autorisé, sauf en cas d'adultère, qui rompt l'alliance du mariage. Mais celui qui renvoie sa femme sous un autre prétexte l'a fait commettre un adultère. Et celui-ci qui l'épousera lorsqu'elle sera ainsi divorcée. Veuillez remarquer ceci. Ceux qui incitent les autres à la tentation de péché, ou les y laissent, ou les y exposent, se rendent coupables de leur péché et en seront responsables. Concernant l'enseignement sur le serment, le principe est comme suit. Notre parole doit être prononcée avec le sentiment de la présence de notre Dieu et acquérir par là sa valeur. Premièrement, le parjure est un péché condamné par Jésus comme une complication d'impiété envers Dieu et d'injustice envers les hommes, et comme rendant un homme très odieux à la colère divine. Il ne faut pas aimer à dire des faux jurons, même si téméraires et inutiles. Ne jurez pas du tout. Verset 34. Mais il est à remarquer et à noter que tout soit, non pas que tout serment soit un péché, si loin de là. Si c'est bien fait, c'est une partie du culte religieux. Et nous y donnons à Dieu la gloire due à son nom. Comme on dit Deutéronome chapitre 6, verset 13, ainsi que Paul dans 2e épître aux Corinthiens chapitre 1, verset 23. Donc, ici, l'amendement de Jésus sur cette affaire est comme suit. Que nous ne devons pas jurer du tout. Qu'il ne faut pas jurer à la légère ou d'une façon irrévérente dans notre discours. C'est un très grand péché de faire un ridicule appel à la glorieuse majesté du ciel, qui est une chose sacrée. C'est une grossière profanation du saint nom de Dieu. Qu'il faut éviter d'une manière spéciale aussi les serments promettants, que nous devons jurer par aucune créature, le ciel, ainsi que la terre, ainsi que la ville sainte de Jérusalem, ainsi que notre tête, bien qu'elle soit près de nous, qu'elle soit une partie essentielle de nous. La tête est pourtant plus à Dieu
canaux. Il l'a fait et a informé toutes les sources et les puissances. En somme, dans toutes nos communications, nous devons nous contenter de dire oui, oui, et non, non. Si nous affirmons une chose, disons seulement oui, et c'est ainsi. Et s'il le faut pour prouver notre assurance d'une chose, nous pouvons la doubler de dire oui, oui, en effet c'est ainsi. Il suffit de dire une simple affirmation ou une simple négation. La raison en est observable comme en dit Jésus, car tout ce qui est plus que ceci vient du mal. Chers fidèles, évitons la corruption de notre nature, la passion, la véhémence d'une parole pécheresse, parce que notre vieil homme, c'est un homme menteur qui aime utiliser des protestations. Ainsi, nous, en tant que chrétiens, pour le mérite de notre religion, éviter non seulement ce qui est mal en soi, mais aussi ce qui vient du mal et en a l'apparence. Cela peut être suspecté comme une mauvaise chose qui vient d'une mauvaise cause. Amen. Ray sy ny fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. De tuiza ila zafane kaya susa nana kukana antita kula nudura ratena kata numa uwana isa anda nubeta kue bimalu na isana kujidesu Ana no feta campeão
isaha inahanjafanefa nayasisa nanafutanyana manjitra luluranatena kakarumba uana isaha. Sotan'Andriamanitsika tonga indray fotoana izay anaovana an'izao Fotoam-pivavahana zao ka tonga eto Soamantsara izahay ity no fiangonana Madirovalo adiny roa amin'ny moto lavidavitra ihany izy ity mety eo amin'ny 30 kilometra eo aty ampovoanina tanimbary sy baibo dia falo izahay manolotra ny ray aman-dreny Katekista nomendra azy sy raha matongo zanona edivizy mivaly atao tranony tsika izao dia ato ny vitsivitsy zay tonga nantsona amin'izao andro fiasana be zao dia sorana anireo koa dia manome fitenenana ny ray aman-dreny Katekista mba azono milazalaza foana an'ity fiangonana ity. Ento misaotra betsaka magnome fitenenana araka ny fahatongavanareo eto zao dia faly miarahabanareo izahay amin'ny fiangonana eto Madirovalo amin'ny anaran'i Jesosy engeny Andriamanitra fiadanana momba anareo zay niaro anareo tamin'ny làlana lavitra zay tonga eto Pastora mpitondra filovana Amborovy dia misaotra betsaka zay amin'ny fahatongavanareo reto arakaraka ny tantara ity fiangonana Madirovalo ity moa dia tahaka zao nitsipirany fohifohy tamin'ny 30 taona raiky 3 taona amin'izao no norena ity fiangonana eto Madirovalo eto zay nitarihiny ray aman-dreny zay Retonia Solofo io no nitrandraka ity fiangonana ity eto ka kristiana vitsivitsy moa tonga teto babako no nitrandrahindreo voalohany teto dia lasa kristiana dia zahay amin'izao zany eo amin'ny 30 eo zany ny kristiana zay mivavaka eto ary mpandray fanasan'ny tompo 10 ny sekoly alahady misy ny fifohazana misy eto ny arabola moa fitadiavan'olo eto dia mpamboly ary baibo mamboly tanimbary raha fa amin'ny asara fa amin'izao kosa dia miasa baibo izahay fa ny olana zany amin'ny fiangonana ity eto dia arabola satria mitrongo vao mihinana olo eto vo izay mahita vola vo izay mba misy rakatra kely rakatra nay isaka alahady zany eo amin'ny 2 isaka ny alahady ka noho zany dia mametraka izay ary mampilaza izay fampilazana ho an'reto ray aman-dreny Pastora zay manatrika eto sotra to raha matoa dia raha matoa mahavatra mikarakara tokantrano aty ampovoanina tambary zao tsika dia zany ny tena anisan'ny nahasitonanay le asaroko dia mivady mpiasa misy teny lazainao kely ve amin'ny mahareny fianakaviana sy mampitarika amin'ny fiangonana dia magnentana ny kristiana na hoe ao amin'ny fikabanam-behivavy na ao amin'ny fifohazana amin'ny fampianarany sy ny sekoly alahady miezaka ihany manao fitaritana mba hoe mba hahay ny olo hoe hagnano ezaka agnatin'ny fiangonana hanao ezaka raha zao isika mitariky miezaka fa miakana mbola mitariky na dia fahalela zegny ny olana ny fiangonana eto zegny dia mbola tsy zatra ny kristiana mba isaky fandraisana andraikitra zegny eto zany amin'ny resaka tokantrano dia fikarakara ny tokantrano dia miezaka mbolomboly voninvoninkazo magnano manodididiny fiangonana eny tompo mbola mamerina sorana antsika maharitra mijery ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra isika mahay FLM atsika dia tao amin'i Jesosy noho ny soratra masina mba hanao asa tsara fivelomana tsara fa tsy sanatria fisolokinana halatra dia eto amin'ity tanina voatabia tomato izy matomato izy ny aty Mahajanga izay ataon'ny Katekista nomendra azy amin'ity FLM Madirovalo ity isika nono Katekista amin'ny fambolena matomato na voatabia manaraka teknika tsara ve nareo tompo tsy dia magnaraka teknika loatra fa araka fomban-drazana hoe mpamboly dia araka zay takatra ny saigny zany no atao dia inona zay takatra ny saigny zay raha tsy mahadiso manao fambolen-drazana hoe nakory ty tany ity mba normaly misy vokatra soa ambany ao zany dia hoe angadigny lalina izy dia misy betron-tany zany zay misy nofon-tany agny zany no aleviny zay ny voatabia na ny fotorany zanaka ny voatabia zany zany hoe mamafy aloha dia rehefa avy eo aketsa mamafy vao koa eo aketsa
raha fa eo amin'ny mois eo na ray volana zany ny zanakany eo izay azo aketsa. Nao raha matoa tsy mora ve sa mora manetsa voatabia? Manetsa voatabia ka raha hitako mora izy nefa tsy mora. Kanefa zany ko magnetsa fo mora izy satria le lehilahy mangady lavaka le viavy magnetsa. Dia maharitra hafiriana ny vokatra voatabia anareo? 3 volana eo izy miakatra ny vokatra. Ny fanafody ampiasaina Katekista? Spermetry ny fandrotsaka dia miaraka amin'ny demetoaty izay mampahitso azy. Ay mampamaintso azy zany. Tompo. Dia asa mahavelona ve ny fambolena tahaka izao sa tsy mahavelona ho aty ambanivohitra lavitra be Mahajanga aty? Ny tompo mahavelona ny fambolena tomaty fa kosa dia fiasana zany ro tsy ampy hoe lasary na tracteur zany raha tegna marigny raha ilaigny amin'ity tany ity fa nefa no tsy fahampiagna zany dia ohatrany mampiasa vatagna zany zahay eto. Tompo. Ary nareo ve amin'ilay mivarotra azy ny olona mitonga eto sa nareo mihitsy mitondra azy makany tanàn-dehibe Mahajanga? Zahay zany no mitondra azy ny tanàn-dehibe Mahajanga miaraka amin'ny tomobily. Dia raha tsy mahadiso raha vokatra soamantsara ohatrinona ny ray kesika amin'ity rehefa vokatra? Raha tegna vokatra be zany izy eo amin'ny ray aligny na 5 arivo sy ray aligny eo zany no kesika anakiraiky. Amin'izao? Amin'izao izy 5 arivo sy 2 aligny 3 aligny. Ay lafo ihany le izy zany. Tompo. Dia ny fanentanana ho an'ny olona mpijery antsika indrindra eto Madagasikara izay mitaraina fahasahiranana? Tompoko. Dia ny fanentanana zany ho antsika izay mpiray tanindrazana eto Madagasikara zany mba angatahana zany mba hankatsaratsara ny fambolena tomaty na ny voatabia amin'ity faritra misy antsika ity indrindrandrindra fa aty amin'ny faritra Betsako no misy izany toerana izany. Ary manao ahoana ny fanentanana ny kristianina namanao? Tompoko, mahakasika maha-kristiana antsika moa dia hanao asa zay, asa mba tsinjovo ny gentilisa manodidina zany mba hanao asa fambolena mba tsy hisy solafaka amin'ny zava-dratsy amin'ny maha-kristiana antsika zay zany. Firy fototra eo zany ny fambolenareo zao? Fambolena izao zany dia tsy voatanisa fa eo raha fa mamokatra zany zahay eo amin'ny 200 kesika na 500 eo zany arakaraka famokarana. Isika amin'ny fiangonana antsika fizakantena ny fiangonana manana tetikasa ve ny fiangonana entinao mba tsy ho rakitra ihany no fidiram-bola amin'ny fiangonana sa mbola vao eo ihany dia nirakitra fotsiny? Amin'izao aloha dia efa manana fikasana zany zahay sira matoa hoe hanao ezaka zany zahay hamisy tany tomaty anankiray zany hoe faritra anankiray dia hapetraka ho an'ny fiangonana mba hisy zany mba misy fidiram-bola amin'ny fiangonana. Dia misaotra anareo mivady fa zava-dehibe ny andrenesan'ny mpiainao an'izany na izay manadiady koa dia faly fa soa fianatra ozy izy ny fitenany Tsima any any soratra masina moa zany ny amezantsika azy dia hoe kristianina mandroso amin'ny asa tsara. Misaotra indrindra tompo. Misaotra tompo. Matoa nareo tsy mipetraka any an-trano mandritry ny fotoana kay fa aty ny tena mipetraka dia aza vao ampijery hoe manaona ny fiainanareo aty reto zao zany inona zany zao reo? Izy eo dia tanterana ino rano androzaka matamata rehefa magnetra bidon asivagna rano safe mahatonga zahay niala nifindra taty reraka be zahay raha avy niasa mandeha mody baka eo koa zany misy olo mangalatra zanaka matamata eto zanaka matamata anay mifafy eo dia tondrahana rano marandragny tondrahana rano hariva le madiniky mbo tsy naketra zany. Izany zany mahatonga anay midoka eto zahay magnano tragno lay midokodoko aty mandrapivitany vokatra. Ndao ary jerentsika le trano kelinareo trano lay. Mandroso. Zaho zany le tragnonay karaha ty ato mba hialagna le nitsy mangatsiaka zany dia magnano ambalazy ino le rabany. Ato zahay matory efa mihalina efa mantsana miasa mibaibo. Aty zany tsy endriky mampatahotra be hoe misy dahalo tsisy nino aty. Ndao indray ary ery amin'le tany zanaka maty.
Arak'izay ahitanareo azy dia aleo ny ramatoa mihitsy manazava. Inona zany ty ramatoa? Ity zegny zanaka matimaty le nafafy taty. Ireto amizay zegny afafy afaka ray volana izy na tapa-bolana efa mety aketsa. Afindra zay. Ary nareo koa mamboly vomanga? Mamboly na bageda. Inona koa ny ankoatran'izay? Ankoatran'izay ao tsakotsako, ao le taboara na tsirebiky, voatavo. Tsisy fiompiana ve miaraka amin'ity? Inona no ompianareo? Miompy aomby, vidy aomby zahay aty da miompy omby, ao koa ny akoho na voro. Mety entina minday aty zany mitarimezina aty. Dia miara-mifindra monina aminareo aty? Miara-mifindra aty koa fa mifindra, miara-monina aty koa mody, dia hoentigny koa mody. Saotra indrindra tompo dia saorantsika maharitra mandeha miaraka aminay aty amin'ny ainandro be aty fa ity no hoe tany mafy no asaina nefa kely izahay. Dia mba isaina amin'izay ny tsy misaina dia misaotra indrindra. Saotra betsaka anareo koa tompoko. Saotra tompo. O aminareo any eny tompo Hari wamini fanamina Itay anareo aneny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka nome anareo fiadanana. Aoka isika hivavaka. Tompo misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitrakao hataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amina làlan' Jesosy Kristy noho ny fananao masina, mba hiterizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isanandro izahay amin'ny fitondran-tena masina. Ary ny teninao neny ho tokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen. Tany Madirovalo nanao reportage. Sary mihitsy ny raha io. Ia tseka, ia tseka.
tseky fanjary ety. Eny ady ambatsy daholo.